Efa ndresaka an'izay fampianarana ambony izay ihany isika dia mpianatra mahery ny 700 avy nanaraka fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony tsy miankina Iscam no navita fiofanana ary dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Tsy ritokina io no anarana ny salorany ity andiany ity ary nanana ny nampiavaka azy izy ireo. Ny fikirizana sy ny fikelezanainy eo amin'ny sehatry ny asa io no tena zava-dehibe sy mampahomby ny asa hitondra amin'ny fampandrosoana raha nambaran'ny renim-piany andiany fahenina amby 20 ny mpianatra navoaka ny sekoly ambony tsy miankina Iscam androany tetsy amin'ny CCI vato izay misalotra ny anarana tsiry itokina. Navoaka androany zany ny promotion tsiry itokina izay 26e promotion any Iscam. Ireo ankizy ireo dia irina tokoa fa arak'izay anarana izay dia hitondra fivoarana lehibe, hitondra zavatra lehibe eo amin'ny sehatra misy azy ireo tsirairay avy. Izay no nisafidianan'zareo zany ny anarana hoe tsiry itokina. Mpianatra miisa 700 ireto vao nahazo diplôma, lisansa sy master ireto izay ampitombo indray ireo manam-pahaizana malagasy hiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Fikirizana tsy fikelezanaina zany eo amin'ny sehatry ny asa no tena ilaina, indrindra ihany koa ny fidirana amin'ny sehatra sy ny fanampiana ara-tsosialy. Ny lalam-piofanana commerce international, management et développement d'entreprise, comptabilité de finances, marketing et communication, gestion des ressources humaines no noratovany reto mpianatra vao nahazo mari-pahaizana ireto. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 17 sy 20 sy 20 ao amin'ny Iscam ary amin'ny 1 sy 2 volana septambra izao ny anatanterahana ny fifaninanana.